Fanomanoloana ny resabe mandeha mikasika ny fanendrena ny filoha nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao senatera izay nanolo ny Amady dia manana ny heviny ny solombavam-bahoaka voafidy tany Moramanga. Miresaka mikasika ny fanitsina ny lalam-pandrenana ihany koa ity solombavam-bahoaka ity. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Fa efa nafen'ny filoham-pirenena ny manendry olona anolo ny toeran'ny senatera Amady eo anivony ateneran-olona hoy ny député Moramanga Randriamaefa Henri Charles io no valiteny nentin'ny député ity mikasika ny fanendrena ny Rivo Rakotovao ho senatera. Ny filohan'ny repoblika zany sy ny premier ministre dia mandalaka izy amin'izay olona heveriny mipetraka amina toerana anankiray. Zany hoe pouvoir discrétionnaire ny premier ministre ny lehibe gouvernement sy ny filohan'ny repoblika zay fanendreny zay ka heveriny fa hoe ao ny mahamety ny filoha national ny HVM Rivo Rakotovao. Ino fa henitsika ny teny iny na dia hevery tsara fa efa ministre d'État izy na findra ministre tsotra zany hoe tsy manan-tany izy fa nanaiky amin'izay fanendrena azy. Mikasika ny fantsiana lalam-panorenana anisan'ireo izay manaiky ny tokony rosoana amin'izany ity solombavam-bahoaka ity. Nosoroetany kosa nefa fa mbola mijanona dievitra ary tsy mbola hita taratra hatreto ny firosoan'ny gouvernement tanaty amin'ny fanatanterahana izany. Lohahevitra hoe mikasika ny resaka constitution, révision constitutionnelle, ino zany mbola mipetraka ataontsika hoe mbola débat, mbola tsisy zavatra tena concret, zavatra tena hoe io fa misy tokoa ny texte mikasika an'izay. Fa amin'izao fotoana izao zany dia mbola eo anivony débat ataontsika débat national samby manao ny eritreriny daholo ny mpanao politika rehetra momba an'izay manodidina an'izay fanitsina amin'ny lalam-pandrenana an'izay. Fa amiko manokana zany dia anisan'ny nampandany ny lalam-pandrenana io fa rehefa mampiarina ilay izy dia misy zavatra mandrinka dia tsy feno zany dia io tsy maintsy amboarana antsiana azy nefa moa miankina amin'ny décision miankina amin'ny fitondram-panjakana mpanantanteraka mikasika an'izay fa amiko dia tokony misy ahitsy tokoa ao. Ny 15 oktobra ho avy izao vao faritana ny fandaharam-potoana ny antenimieram-pirenena.